Mbola ho ampitomboana ho aminareo mandrakariva ny hariavana, ny fahasoavana sy ny fiadanana i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Aoka hivavaka isika. Andriamanitro, ilay Andriamanitra mpanjaka, ilay nanambara ny tenanao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay Andriamanitra mandrakizay, ilay tompony fiandrianana sy ny voninahitra rehetra no derainay sy ankalazanay ankehitriny fa mendrika anao loatra izany. Amin'ny fotoana toy izao dia maniry indrindra izahay ny handre ny teninao, ilay teny fiainana ho anay, koa miteneny ianao fa miaino izay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio ry havana dia izay hitantsika amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko voalohany, andininy voalohany hatramin'ny andininy fahavalo. Apokalipsy toko voalohany, andininy voalohany hatramin'ny andininy fahavalo. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ny fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba hasehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana, ary naniraka ny anjeliny izy hanambara ny Jaona mpanompony izay nanambara ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy Kristy, dia ny zavatra rehetra izay efa hitany. Sambatra izay mamaky sy ny miaino ny tenin'ity faminaniana ity, ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny, fa antomotra ny andro. Jaona mamangy ny fiangonana 7 any Azia, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ary avy amin'ny fanahy 7 izay eo anoloany ny seza fiandrianany, ary avy amin'i Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany. Ho an'izay tiantsika ka namahantsika ho afaka tamin'ny fahotantsika tamin'ny rany, sady efa nanao antsika ho fanjakana dia mpisorona ho an'Andriamanitra rainy, ho azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Indro izy avy amin'ny rahona, ary ny maso rehetra hahita azy, na dia izay nandefina azy aza, ary tomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eny, amen. Izao no alfa sy omega, hoy ny Tompo Andriamanitra, ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, dia ny tsy toa. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Rehavako malalo amin'ny Tompo, ity bokin'ny Apokalipsy ity dia maneho indrindra ny zava-nisy izay hitan'i Jaona, ka miresaka ny lasa ny ankehitriny ary ny ho avy tamin'ny vanim-potoana ny ainan'i Jaona. Eto amin'ity toko voalohany ity dia mitantara kokoa ny lasa i Jaona izay niseho taminy, ary asongadiny amin'izany ny momba any Jesosy Kristy, maneho ny Mahandriamanitra tompony fotoana azy. Ny bokin'ny Apokalipsy indrindra ity toko voalohany ity dia manasongadina ny momba any Jesosy Kristy. Andeha ary ho jerentsika voalohany i Jesosy Kristy manambara ny tenany. I Jesosy Kristy manambara ny tenany amin'ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahatelo. Niseho tokoa tamin'ny Jaona tao amin'ny nosy Patmosy ilay fahitana na faminaniana, na ilay ambarantsika koa hoe fanambarana. Ao anatin'izany fanambarana izany dia asongadina fa vavolombelona manambara izay hitany sy reny ny amin'ny fahitana izay momba ny tany an-danitra, momba ny Jesosy Kristy, momba ny seho any aparany,
dia vavolombelona izany Jaona. Aseho mandrakariva ry havana eto amin'ity soratra masina ity fa Jesoa dia manambara ny tenany, milaza ny maha izy azy, ka dia indro i Jaona ihany koa manohy izany fanambaran'Andriamanitra ny tenany izany. Ilay vavolombelona mahatoky sy marina, ilay manambara ny tenany amintsika. Ary mandraka ankehitriny ry havana dia tazantsika fa mitohy izany fanambaran'Andriamanitra ny tenany izany. Tsy manampoka ny olona amin'izay ataony Andriamanitra ry havana, fa mandrakariva dia manambara mialoha izay ataony izy. Izay ataony dia tsy maintsy ambarany, ary izay ambarany dia tsy maintsy ataony. Misy hatrany ny fanambarany ny amin'izay ataony, ny fanambarany amin'ny olona ho fitsarana izay ratsy fanahy, na ho fanambarany amin'ny olona ho fampaherezana ny mpino. Ary mandraka ankehitriny dia antsoina ny mpino hanambara an Jesoa ilay manambara ny tenany, ka ho vavolombelona anambara izay hita sy re. Antsoina isika hampita izay heno sy fantatsika momba ny filazantsara, ka hampita izany amin'ireo manodidina antsika. Antsoina isika tsy ny hino ny fanambarana izay ataon'Andriamanitra amintsika fotsiny, fa ny hanambara izany koa amin'ny hafa. Ny fanambarana izay ataon'ny mpino mantsy dia fanehoana ny mahavavolombelona azy, na dia ho tonga hatramin'ny fanolorana ny tena, amin'ny mahamaritura ny amin'izany fanambarana an'i Kristy izany. Kristy ilay nanambara ny tenany dia efa nanambara ka tonga hatramin'ny farany teny amin'ny hazo fijaliana. Ary izany koa no hitarihana ny sain'ny mpino rehetra hanambara ny marina momba an Jesoa Kristy. Jesoa Kristy mantsy ilay manambara ny tenany, ka maniraka antsika hanambara azy koa. Fa ny zavatra faharoa izay hitantsika eto dia ny hoe i Jesoa Kristy ilay mpanjaka mandrakizay. Jesoa Kristy ilay mpanjaka mandrakizay eo amin'ny 14 sy ny 15 tapany voalohany no ahitantsika an'izany. Ireo voambolana rehetra voatanisa ao amin'ireo 12 ireo dia samy maneho mandrakariva ny mahampanjaka mandrakizay, mahampanjaka tsy toa any Jesoa Kristy. Izy ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy. Izy ilay tompony seza fiandrianana, seza fiandrianana lehibe tsy manam-pahataperana, ilay seza fiandrianana mahampanjaka. Izy ilay lamatoa amin'ny maty izay nandresy ny fahavalo lehibe indrindra dia ny fahafatesana, izay hiafenan'ny Satana sy hisaloran'ny Satana. Ambara izany fa mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo izy, ka tompony fahefana rehetra ny teto vanim-potoana sy toerana. Ary hitantsika fa ny bokin'ny Apokalipsy amin'ny mahasoratra apokaliptika azy dia tsy milaza faminaniana fotsiny, fa mirakitra fampanantenana, fampaherezana ireo kristianina izay niaritra fahoriana, niaritra fanenjehana mahavavay tamin'ny taonjato voalohany. Ary ity soratra ity aza dia nosoratana mba ho banjin'ireo mpino mitady hiemotra noho ny ady sarotra, noho ny ady mafy ny finoana, mba hahajoro mandrakariva, mba hiroso fa tsy hiemotra na dia mafy aza. Arak'izany dia hitantsika eto fa ilay Jesoa Kristy mpanjaka mandrakizay no mijoro mampionina sy mampahery ireo mpino. Ary dia tonga mahasambatra ny mpino aza ny fanantenana mesianika na apokaliptika izay ambara sy miandry azy any aparany. Eto dia hitantsika fa atomboka amin'ny fampanantenana sy tsodrano izany fahasambaran'ny mpino izany, ka indro ilay Jesoa Kristy mpanjaka mandrakizay no manonona ny fiadanana
manonona ny fampanantenana, manonona ny tsodrano ho an'ireo mpino izay hiara-pahoriana, koa ho anao ihany koa ry havako malala izay ao anaty ady sarotra, ao anaty fanenjehana, ianao izay mila hemotra amin'ny finoana, izay miraviravy tanana eo anatrehan'ny finoana sy ny fivavahana, no ampaherezin'ilay Jesosy Kristy mpanjaka mandrakizay manao hoe ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Ho anao izay mandalo ady, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Ho anareo izay enjehina noho ny amin'ny Kristy, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Ho anareo izay mila hihemotra amin'ny finoana, ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana. Ho anareo izay miaritra fahoriana samihafa, ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy mpanjaka mandrakizay. Farany ry havana malala izay hitantsika eto dia hoe Jesosy Kristy mpisorona lehibe. Jesosy Kristy mpisorona lehibe eo amin'ny 15 tapany faharoa hatramin'ny 15 dia hitantsika fa teo anatrehan'ireo fanenjehana amin'ny vavy mahazo ny mpino tokoa dia miseho aminy Jesosy Kristy manambara ny mampisorona lehibe azy. Mpisorona izy ka manaiky hibaby ny heloka hisolo ny heloky ny maro, hibaby ny fahotana raha teo. Ary raha teo no maizy azy ny bokin'ny Apokalipsy izay adikantsika hoe manala sarona na manala voaly na fanambarana, fa maneho miariary Kristy ny amin'ny fahavononany hanala ny heloky ny mpino satria mpisorona izy. Izany hoe izany hitantsika fa ity vanim-potoana apokaliptika izay ambara eto ity dia vanim-potoana hanehoan'ny Kristy ny heriny, vanim-potoana isehoam-boninahitry Kristy, ka dia aseho ny mampisorona lehibe azy ny amin'ny fitiavana antsika, ny amin'ny famahany ny ota, ny amin'ny fanesoran'ny heloka ary ny fanavotana izay ataony amin'ny mpino. Tsika rehetra ry havana dia efa nahalala hatrizay fa Jesosy Kristy dia sady mpisorona nanatitra ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana, no sorona raha teo ny solo ny heloky ny maro. Koa ilay fisoronana nafoizana fahizay, nafoizana ny aina, nafoizana ny tena fahizay teo amin'ny hazo fijaliana, dia ho tonga fisoronana hody-rary no an'ireo ampahoriana koa, ka maneho miariary ny marina any aparana izy. Arak'izay voalaza eto hoe indro izy avy amin'ny rahona ka ny maso rehetra hita azy na dia izay nandefina azy aza, ary tomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Izany hoe tsy hijanona amin'ilay mpisorona nan'olo tena mandrakariva fotsiny izy, fa ho tonga mpitsara koa aza ka ny maso rehetra hahita azy. Izany fisoronan'i Kristy izany ry havana no mampahery antsika hikarakarany antsika ary handraisany an-tanany antsika hanampitsimbadia ny tantara ka hamelona fanantenana iray. Ianao izay karakaina ny fahotana, ianao izay verotoky, ianao izay mihemotra, ianao izay kivy, dia ahita fa mbola hisy ny fanantenana. Eny araka ny teny Tompo hoe raha mbola hisy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenana ao. Misongadina amin'izany ry havana fa Jesosy Kristy izay ambaran'ny soratra masina, ambaran'ny bokin'ny Apokalipsy, dia Jesosy Kristy izay tsy mandray an-tanana amin'ny ho avy fotsiny, fa efa nandray an-tanana tamin'ny lasa izy ary mitohy ankehitriny sy ho amin'ny ho avy rehetra. Dia ho amintsika tsiraray avy izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika. Misaotra Jesosy no ianao Jesosy izay tsy maneho ny voninahitra ao fotsiny fa miditra an-tsehatra aminay tsiraray avy. Misaotra anao izahay manaiky handray anay amin'izao maha-izahay anay izao, na dia mpanota ary izahay, na dia tsy mendrika ary izahay. Eny Tompo, entinay ambavaka ireo mitady ho kivy amin'ny finoana, ireo izay mitady hihemotra, ireo izay miraviravy tanana, ireo izay enjehina, ireo izay miara-pahoriana, izay miaritra noho ny amin'ny filazany tsara entinay eo anatrehanao izy ireny. Tompo, ampaherezo.
Tompo toany, Tompo omeo azy ny fanantenana tsara fa tsy misy fahatyantoka ao aminao, ary ianao dia vonina indray an-tanana azy mandrakariva. Ankehitriny izahay dia mametraka ny fiainany tsiraray avy eo amban'ny fahasoavanao, ny fikasana, ny tetikasa, ny fanorin'ny isa-tokantrano dia ankininay eo am-pelantananao, hijery, hiaino, hatanteraka izany ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany mivavaka izany. Amen.